tapitra tokoa ty ny taona 2024 sy volana teo eo tokoa no nandraisana ny faritry Vakinankaratra ary ny arahana tao anatiny zay ataontsika hoe fampandrosoana na toekarena na ara-tsosialy izay. Raha jerevana tokoa ny zavatra ataontsika hoe tanteraka sy vita tamin'izay fotoana izay dia zava-dehibe anankiray no tiana ampatsahivina dia mikasika ny angaredona tamin'ny fampakarana ny tamin'ny fanangonan-ketra. Zay ny voalohany indrindra. Misy lanjany lehibe tokoa ny fampakarana ny tamin'ny fanangonan-ketra tamin'ny angaredona io satria tsara fantatra fa ny hetra no mamelona na ny commune na ny faritra. Ny hetra no ahafahantsika mizotra ao anatina antsoina hoe fitsanjaram-pahefana ary ny hetra ihany koa no ahafahantsika manala zay trosa rehetra teo aloha na ho an'ny commune na ho an'ny faritra ary ny hetra ihany koa no ahafahantsika mieritreritra no avy satria na inona zavatra mety hoetreretina amin'ny vola zay miditra dia tsorina fa tsy araka ny tokony ho izy ny vola zay anjaran'ny faritra na ny anjaran'ny commune mavana fitoram-panjakana tamin'ity taona 2024 ity no zany dia mianatra avatsika dia ny fampakarana amin'ny tamin'ny fanangonan-ketra no ahafahantsika ho tafavoaka eo anivo lalaka le rehetra. Zay ny voalohany zay. Ary raha jerevana ny vokatra dia teo anelanelany 900 isan-jato ka hatramin'ny 900 isan-jato ary raha atao tsara nisa dia any amin'ny 10 isan-jato ano any fiakara amin'ny tamin'ny fanangonan-ketra teo anivon'ny commune araiky amby roapolo na natao aterahana zanangaredona izany. Faharoa-karak'izay raha jerevana ihany koa nijery todika tamin'ity taona 2024 ity dia ny zava-dehibe anankiray zay tena mpahafantarina ny rehetra dia misy nataontsika hoe organisme public de coopération intercommunale na OPCI zany zay ahafahan'ny commune maromaro mibanjina manatanteraka asa iombonana amin'ny tombotsoa iombonana commune maromaro miaraka amin'izay fotoana izay. Ny tena nafinaritra dia nisy tokoa ireo OPCI zay natanteraka na tamin'ny lafin'ny lala na tamin'ny lafin'ny tambazotra na tamin'ny lafin'ny zavatra maro ary io endrika iasan'ny OPCI io commune no tena hosotonina ihany koa ka nandehanana atao anatina antsoina hoe OPCI interrégional. Zany hoe ny organisme public de coopération interrégional angamba le tenantsika azy ary natonga ny tetikasa lehibe anankiray satria manjato mitapitrisa no fantatsika amin'izao fotoana izao fa ho azo ho fananganana zay antsoina hoe centre interrégional d'appui technologique SIAT MEVA satria ny faritra Menabe Vakinankaratra ary Morimania no miaraka ao anatiny, ny faritra telo sy ny antemeran'ny varatra sy ny indostria chambre de commerce anankitelo. Ary eo no tiana horesana amin'ireo dia ny hoe zay fiarahan'ny faritra anankitelo izay dia ho fananganana natao hoe centre d'incubation d'entreprise ho fanampiana amin'ny fananganana orinasa ary anankiray ihany koa dia ny fametrahana ilay pont bascule eo anelanelany mampisaraka ny faritra Menabe sy ny faritra Vakinankaratra eo madio kely Ambatakazo izany. Ahafahana indrindrindra ihany koa mitsinjo ny lanjan'ny vesatry ny camion sy entana hoentina amin'ny lalana fa ankoatran'izay dia ahafahana ihany koa mametraka ny ataontsika hoe fampakarana ny tamin'ny fanangonan-ketra amin'ny restorana zay hoentin'ireny camion ireny. Zay ny zavatra ataontsika hoe faharoa sy fahatelo anatin'izay organisme public de coopération izay. Ny zavatra anankiray zay fahenontsika rehetra dia ny faefatra dia mikasika ny zone d'investissement agricole. Nisy 20 ireo nahazo zany zone d'investissement agricole izany satria bail amphithéotique teo anelanelany 10 hectare ka hatramin'ny 300 hectare zay hofain'ireo olona reo ny tany mandritra ny 520 taona amin'ny vidiny R2,000 isaky ny hectare isa-taona. 220 nahazo izany ary dia empametrahana ireo nahazo an'izany isika amin'izao tsika miteny zao zay veritsika ampakarana ny croissance eto amin'ity faritra Vakinankaratra ity. Nazanajana zany efa dia misy ihany koa ny eritreritra manaraka dia nidirana ao anatin'ny tany amanjaton'ny hektara zay heverina ho an'ny fianakaviana tanora
zay mety hoeverina ahazo amin'ny 10 hektara isam-pianakaviana any ary ny vidiny zavatra izay natao amboniny dia averina zany fianakaviana zany ao anatin'ny 3 taona. Ny arakaray farany angamba amin'ny lafina raha-toekarena dia nisy ny festival économique raha-toekarena Zovy izay niraisan'ny distrika 7 manerana any faritra Vakinankaratra mba hijerevantsika tokoa zany ataontsika hoe fibanjinana ny fampandrosoana raha-toekarena izany. Nisy ny zavatra natao afaka ohatran'izay. Tao ny fanamboaran-dalana, tao ataontsika hoe tambazotra tany Bema ohatra, dia ny fanamboaran-dalana tany Belazao na ataontsika ihany koa ataontsika ihany koa hoe ireo tetezana zay simba zay nidirana ny faritra tao anatin'izany fanamboarana azy izany. Izay angamba natao hoe zava-bita tao anatin'izay fotoana fohy ny tenantsika azy nandraisana ny faritra Vakinankaratra tao anatin'ny 6 volana izay raha ny lafina raha-toekarena nijerevana. Raha mijery any kosa isika ny lafiny kosa ara-tsosialy dia sorana manokana eto ny Principauté de Monaco izay nanampy tanteraka tokoa tamin'ny fampitaovana ireo hôpitaly CS centre 2 centre de base Lakiefatra tao anivon'ny commune efatra teo anatin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ny fiara-miasa ny faritra sy ny Principauté de Monaco. Tao ihany koa izay mbola azo lazana ihany koa dia ny fananganana sekoly niarahana tamin'ny MDF anglisy tonona manokana moa ny anaran'izy mivady ireo dia Ramatoa Nicolas Andriamatoa Brian Donaldson tao anatin'ny fanamboarana sekoly, tao anatin'ny fanatsarana sekoly, tao anatin'ny fanamboarana tetezana ary tao anatin'ny zavatra maro ihany koa izay mbola hiarahana ary efa ho vita amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny koa amin'ny lafina ara-tsosialy dia nisy ireo ara-tsosialy itenenantsika azy ireo fiara-miasa niaraka tamin'ny Électriciens sans frontières ka nisina plaque solaire conteneur anankiray izay napetraka tamin'ny faritra Atsinanana tamin'ny isany votry Tsaraonenan'iny, Sondariny, Batomena, na ho an'ny lycée, na ho an'ny hôpitaly, na ho an'ireo poste avancé an'ny gendarmerie. Fa ny lehibe indrindra izay tena milafina ara-tsosialy tokoa dia ny mikasika ny sambo hôpitaly Merci Chips. Sambo hôpitaly Merci Chips izay nafana handefa olona miisa 470 hodidina anatin'izany sambo hôpitaly izany. Fiara-miasa teo anivon'ny faritra Vakinankaratra, teo anivon'ny groupe Sokota Cotton Cotton Line ary ireo manam-pahaizana manokana teo anivon'ny Merci Chips ka handeha amin'ny volana janoary volana febroary ity ireo olona mila fandidiana ireo any amin'ny zany sambo hôpitaly Merci Chips zany izay miisa 470 ireo olona ireo. Zay ny lafina ataontsika hoe ara-toekarena sy ara-tsosialy. Zavatra ara-tsosialy anankiray ihany koa izay tanteraka ary tena mafaly ihany koa satria mahakasika ny fiainan'ny vahoaka rehetra dia ny asoavana faobe. Zany famorana faobe zany dia nitanterana manerana ny distrika 7 tamina commune maro manerana ny faritra Vakinankaratra. Ary zay dia isaona tanteraka ihany koa ny fiara-miasa tamin'ireo rehetra izay natanteraka izany indrindra ireo mpitsabo fa ihany koa ireo olon-tsotra rehetra na izy na iza niaraka tao anatin'izany fanatanterahana zany asoavana faobe zany ka nanampy ny vahoaka maro manerana ny faritra Vakinankaratra ihany koa. Zavatra ray ny tiako mariana anankiray dia ny hoe nisy ireo mpiara-monina antoka niaraka tamintsika nahafahantsika natanteraka izany raha vao nanomboka ny faritra Vakinankaratra isika fitondrana ny faritra Vakinankaratra dia ny programme suisse matoy. Esaona manokana tanteraka tokoa izy ireo ary tsy izy ireo ihany fa misy moa raha ataontsika hoe ireo mpiara-monina antoka hafa fa ny tena lehibe indrindra niaraka andro manalina tao anatin'ny fanatanterahana rehetra ary nanoana tao anatin'izany dia ny programme suisse matoy. Programme izay mbola hiaraka amintsika ihany koa amin'ny taona manaraka 2024 ary ny teny farany angamba azo lazana dia ny hoe zay ny zavatra izay vita. Mafaly ny fo, mafaly ny saina ny zavatra izay vita. Eny, raha dia mbola be dia be azy ireo faniriana amin'ny zavatra voatanterahana ho an'ny ara-toekarena sy ho an'ny vahoaka manerana ny faritra Vakinankaratra. Nefa ny zavatra azo tenena dia ny hoe hiaraka isika, ifanometanana isika, ifanampy isika, ifanorohevitra isika mba ahafahantsika tafavoaka ny volalakale, mba ahafahantsika tokoa mitsinjo sy mijery ty faritra mampitsika ity miaraka vahoaka ao aminy fa ny tanjona indrindra dia ny hoe mba tsy ho tonga teo alohan'ny tsony ny fiainantsika malagasy. Koa dia
miteny azonay ambara dia ny hoe mirary tokoa fitsambre ho any saray avy mirary ihany koa ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fiadanan'andriamanitra hitoetra eo anivon'ny tokantrano nareo rehetra izay mandre izao hafatra izao a satria tokoa misy ten'andriamanitra dia ny hoe tonoiny amin'ny tokantrano izay mandray nareo ny fiadanako ho ny tompo jesosy ary mato maheno zao teny izao ny saray avy a dia satria mandray anay eo anivon'ny tokantrano izay misy anareo a ianareo mirary ihany koa tamba voasambraotsika saray avy ary indrindraindrindra mba ho zavatra tsara lavitra no vitantsika tamin'ny taona 2010 no tanterantsika miaraka tanteraka tokoa mba tsy ho tonony teo aloha intsony ny fiainantsika mianakavy a amin'ny taona 2010 eny soratombokola mankasiraka tompoko vavy